avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fety-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona, fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Tsy azo ekena velively fa lavina marindrano ny hevitra hoe fiara amin'ny tantana Iranosy Malagasy raha ny zava-misy ny tantara nozoina hoy avy eo anivon'ny sera na ny sehatry ny Ray aman-dreny. Fanampin'izay nanamafy ny eo anivon'ny SOS Antananarivo fa ny famerenana manontolo amin'ny Madagasikara Iranosy ireo no tokony ho votoatin-dresaka rahampitso. Anomboka rahampitso alatsinainy ny fanadinam-panjakana BEPC 2024 manerana nosy efa vonona hiatrika izany ireo mpiadina nanaovana fanadihadiana androany fa ny afitsoko ny delestage no atahoran'izy ireo hanimba ny fanatanterana ity fanadinam-panjakana ity. Mandidina ny efatralina sy iray hetsy ireo olona nidina an-dalambe nahitana mpianatra naliny nanao fihetsiketsehana tany Servio Manasabotsy nitaka ny hanatanterana ny fividianana solombavambahoaka alohan'ny fotoana sy hanaovany parlementera fanadihadiana mahakasika ny tranga fifandonana niseho ny novambra lasa teo izay nahafatesana olona no antony izao fihetsiketsehan'izao. Ny antsipriandreo avy hatrany ary. Alahady fa 7 ny volana Jona taona 2024 ny fotoana ny fahampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ko asainay ampanajany anao anaraka hatramin'ny farany ny fahampalalam-baovao. Andeha nomboantsika izany ny fiatriana ny fivoriana any Frantsa izay ho tanterana rapitso. Tsy azo ekena velively fa lavina marindrano ny hevitra hoe fiaraha-mitantana eo amin'ny nosy malagasy raha ny zava-misy sy ny tantara no jerena ho ny avy eo anivon'ny sera na ny sehatra Ray aman-dreny. Fanampin'izay nanamafy ny teo anivon'ny SOS Antananarivo fa ny famerenana manontolo amin'ny Madagasikara ireo nosy ireo no tokony ho atao vaindohany raharaha ho an'ny rahampitso Gaëtan Andriatsilavo. Tamin'ny fivoriana voalohany ny aona ny vomiera franco-malagasy ny volana novambra 2024 dia tsy takana fena ny fisiany tsy fitovikevitra sy ny fifandroritana momba ny fizakana ireo nosy kely telo manodidina ny Madagasikara. Ny lalàna fanapahan'ny firenena mikambana na ny résolution laharana fahaefatra amin'ny 30 tsipika 20 ny taona 2017 sy 2019 dia milaza mazava fa ny Madagasikara madiodio tsy famizarana ireo nosy kely antsonana hoe Roan de Nova, Europa ary Basas da India. Kun sera dia misintona ny sainy maro amin'ny tokony anitsiana ny fampiasana amin'ny vao nataon'ny rotonta indrindra ho an'ny tompon'andraikitra malagasy amin'ny filazana sy ny fiantsonan'ireo nosy kely ireo hoe nosy miahaka na ny Îles Éparses. Toy ny nosy miparitaka tsy manam-pireketana akory, tsy miahaka izy ireo fa mifamatotra amin'ny Madagasikara. Raha adino izany fanamariana momba ny fomba fiantsonana izany dia azo vana ho azy ny fahadiso-kevitra momba ny fahefa-piandrianana ananan'ny Madagasikara amin'ireo nosy kelyn'ireo. Io lalàna fanapahana nataon'ny ONU tamin'ny taona 2017 sy 2019 io dia mampiharihary fa tsy fiandrianam-pizakana no forona sy norafetim-potsiny akory no ananan'ny Madagasikara zo amin'ireo nosy ireo fa tompony tsy mangatakatany amin'izany izy. Ireto zavatra telo loloha ireto no mivohitra amin'io lalàna no tinapaky ny firenena mikambana io. Voalohany, manaiky fa talohan'ny fotoana nandraisana ny lalàna fanapahana no efa ny Madagasikara tsodro izao ireo nosy kely telo manodidina azy ireo. Manaraka izany, manoritra fa rehefa miverina ny fahaleovantenan'ny Madagasikara, miverina amin'ny feno tsy misy hanimbinana ny zaratany sy ny faritra maha-Madagasikara ny Madagasikara manontolo. Farany, manamarika fa ny tsy fanajana ny lalàna fanapahana navoaka dia endriky ny fanapara-pahefan'ny mpanjanaka izay tiany mbola hotohizana hatrany. Ny fototra hevitra ila Frantsa sy Madagasikara momba ireo nosy ireo. Ny lalàna fanapahana tamin'ny taona 2017 sy 2019 izay mbola no hamafisina tamin'ny taona 20 sy 2019 dia ahitana soritra ny amin'izay tokony apetraka ho fototry ny fifamidiniana ataon'ny rotonta
tsy inona zany fa ny famaritana ny fombafomba hoety mampodina ny restitution sy manarina na ny rétablissement ary mamerina na ny retour na ny fiandrianam-pizaka ny Madagasikara amin'ireo nosin'ireo. Izany no raharaha sy adidy makadiry miandry ny tompona andraikitra. Noho izany ny fiandrianam-piazaka ny Madagasikara n'ireo nosin'ireo dia mitombony tsy azo ozongozonina velively ka tsy tokony hisy intsony adefitra atao momba izany. La Frantsa izay mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pilamina ny firenena mikambana na ny Conseil de sécurité dia manana didy hitandro sy hikatsaka ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny fanajana sy ny fampiarana ny lalàna fanapahana efa navoaka. I Maurice zao dia natafapodiny Nosy Chagos araka ny fanarana tamin'ny alalan'ny Chagos Deal izay notohanan'ny filoha Amerikana Donald Trump. Mariana fa niainga tamin'ny fehi-kevitra tamin'ny taona 777 ny fitsarana iraisam pirenena tamin'ny lalàna fanapahana nataony io. Tsy mahazo manao tandrevaka ary tsy afaka mela ny hafa mbola hiady hevitra momba ny fiandrianam-pizakana feno an'ireo nosy kelin'ireo i Madagasikara. Raha izany dia hanary ny aso sy andrarakilomby andoha izy ka ho very asina tanteraka eo amin'ny sehatra iraisam pirenena. Dia hianjaanja fa mbola mpanaraka amin'ny bokiny sy mitoetra ho mpandadilady amin'izay nanjanaka azy izy na dia ankehitriny izao azy. Araka izany ny hevitra ny amin'ny hoe fiara-mitantana na ny co-gestion dia tsy azo ekena velively fa lavina marindrano. Mifanipaka tanteraka amin'ny mahamasina mandidy any Madagasikara amin'ireo nosin'ireo izany. Tsy aivina fa ny sena frantsay dia efa nitsipaka ny hevitra momba ny fiara-mitantana ny Nostromolen 4 rehefa voafehy sy voapetraka mazava tsara ny amin'ny fiandrianam-pizakana anana ny Madagasikara amin'ireo nosin'ireo. Dia azo sokafana amin'izay ny fifanankalozan-kevitra ny amin'izay fiara miasa kitsopo azo ny rotota sy ny maro hafa irosona. Rosondy ankoatra ny sery nanamafy ihany koa ny eo anivon'ny SES Sambanantananarivo fa ny famerenana manontolo any Madagasikara ireo nosy ireo no tokony ho voto atin'ny resaka rahampiso no mafisy ny SES hatrany fa tokony andoha onitra amin'ny Malagasy ho tamin'ny fibodoana ireo nosy manodidina mandritry ny 30 taona la Frantsa. Nanamafy ny SES fa midika ho famadihana ny tandrazana iombonana ny mbola fivoizana ny hoe fiara-mitantana fa nampin'izay mianso ny vahoaka Malagasy mba irahina ny SES ary anao toy ny anakadria ny fiandrianam-pirenena Malagasy mba tsy ho matomomboka ny tolona nataon'ireo ray aman-dreny ny ady ho an'ny fahafana sy ny fahaleovantenam-pirenena marina. Nampatsiahy ny SES fa ny firenena mikambana na ny ONU dia efa nanambara ny mahany Malagasy sy ireo nosy ireo. Andrasana izay tena ho vokatry ny fionana eo amin'ny Malagasy ny Frantsay rapitso. Miandro ny toeniny raharaha iny sika rapitso niako ny fivoriana izay ho tanterahana any Frantsa ho an'ny tontolo ny fanadinam-panjakana anomboka rapitso alatsinainy ny fanadinam-panjakana BEPC 520 manerana ny nosy efa vonona hiatrika izany ireo mpiadina nanaovana fanadihadiana androany fa ny ho afitsiko ny délestage no atahoran'izy ireo animba ny fanatanterahana ity fanadinam-panjakana ity. Andeha ho rahantsika ny antsipriany makasika izay miaraka amin'ny Rina Fitiavana. Samy niezaka namita ny fandaram-pianarana tamin'ny volana May ny sekoly ary nanamafy ny famerenana nandritra ity volana Jona ity. Raha atao jeritodika ny taom-pianarana hita ho niakanidina ny faripaizan'ny mpianatra fa taty amin'ny faraparan'ny taom-pianarana vao niakatra izany rehefa no amafisina ny famerenana. Efa saika naharay ny taratasy fiantsona avokoa ny mpianatra ary androany izy ireo no nijery ny efitrano teny amin'ny ivon-teram-panadinana tsirairay. Ny taranja siantifika no manano sarotra ho an'ireo mpiadina nanaovana fanadihadiana. Akilany na eo aiza ny fahasairanana niezaka ireo ray aman-dreny tamin'ny fanomanana sy ny fanohanana ireo zanany mba anana fahavitriana. Eo avonina tsara tena tsy avy eo amin'le fizika tena mbola tsy dia hay tsara. Lamina tsara aloha dia ny fanomanana ihany koa mila miomana tsara zany efa tsara omana zany efa vita fiomanana fa dia miankina aminazy miankina amin'ny ankizy izy mirary antsika ankizy rehetra ho tody soma tsara mitanjony irina dia courage daholo aza matahotra izany fa fanadinana ohatrany rehetra ihany io aza matahotra fotsiny fa apetrao amin'ny Jesosy foana ny fanadinana izay atrehanareo. Raha toka saika efa milamina amin'ny ankapobeny fiomana amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mitebiteby sy manany rehetra amin'ny mety ho afitsiko ny fahatapahan-jiro izay manimba tanteraka ny fiatrian'ny mpiadina ny fanadinana. Ny arahana hita fa nisy fiatraikany ratsy amin'ny fiatriana ny fianarana sy ny fanadinana ny fahatapahan-jiro isan'andro izay manakana amin'ny fianaran-desona. Rehefa tapahan-jiro aloha dia atao hoe ohatra ny lasa nahazatra ilay izy dia nisy fiatraikany foana raha mihoatra ny hoe tany alohabe na resaka hoe famerenan-desona ara satria lasa mikapokamo ny ankizy. Ny resaka materiel madinidinika moa iny dia miankina amin'ny
fandaminanjaro any amin'ny fanjakana sisy fa ohatra misy ataona hoe ny fiovana kely fotsiny dia ny brouillon izay hoe samy mitondra kahie ny ankizy dia tsy naveriny taty amin'ny école ntsony zany fa tonga dia nitazomby zareo any dia miezaka hoe mba mandalina ny fiainany misy tokantrano satria izao koa mafy be zany ny crise izy tokantrano na vola na jiro na rano na inona dia miezaka mba tsy mampiseho hoe misy fiantraikana ho an'ilay zaza zany ny mpianatra tsy dia ilaina ntsony angambany hoe tena mamaky kahie be ntsony amin'izao fotoana izao fa fisy sisa ny jerena. Manomboka amin'ny fitora maraina ny fiantsoana anarana ho an'ny Rapitso ka ny taranja malagasy no isan'ny tanàna izany ny tapany maraina ary ny SVT ny tapany hariva. Aharitra 3 andro ny fanadinana ho an'ny Sokajy B raha toka itony alakamisy maraina izany ho an'ny Sokajy A. Tokony ho voamarina mialohan'ny ialana ny trano ireo fitaovana ilaina amin'ny fiatrehana ny fanadinana, isorohana amin'ny fikoropahana sy ny fikorontanana fa ananana fifantohan-tsaina hatrany mandritra ny andron'ny fanadinana. Raha ny fantatra, efa saika voazara manerana ny nosy ny laza adina. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany, fety rososina no tanterahana tao amin'ny sekoly Sacré-Cœur Mahavatsy Toliara. Teo ny fankalazana ny fomasin'i Jesoa sy ny famoahana pomba ofisialy ny andian'ny faefatra amby folo misalotra ny anarana éclat. Andeha horantsika ny antsipriany-baovao makasika izay etiny Bonhomme Élysée. Mpianatra miisa 770 no nahazo tsodrano hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny taona ity eo anivon'ny lycée Sacré-Cœur Mahavatsy. Nosantarina tamin'ny endrika ara-pivavanana tao amin'ny fiangonana Notre-Dame des Flots ny lanonana izay notarihiny Monseigneur Rabeoni Fulgence arcevêque misotro ronono. Ny fanindran-dalana tamin'ny fankalazana ny fetin'ny fomasin'i Jesoa izao lanonana izao tamin'ity taona ity araka ny fanazavana. Androany tokoa dia fety manetriketrika fankalazana ny fomasin'i Jesoa dia ny sekoly lycée Sacré-Cœur Mahavatsy araka izay anaran'izay dia eo ambany fiarovany io fomasin'i Jesoa io. Ny faharoa manaraka an'izay dia tsy vitany amin'ny mahafetin'ny sekoly azy ihany koa fa androany ihany koa no anamariana ny famoahana an'ireo andiany 770 amin'ny kilasy famaranana na ny terminal izay misalotra ny anarana hoe éclat. Vita tokoa zao ny taona anankiray izay miafara amin'izao famoahana ny andiany 770 izay. Raha jerena izay ray taona izay lavalava ihany taony sarotra taony mora fa noho ny ezaka nataony rehetra dia tanteraka antsaka sy andavany zany rehetra izany. Tonga nanotrona sy nanome hery ireo mpianatra ihany koa ny raha mpiahy anty andiany éclat ity dia i Dr Mandridake Limberaz izay nanolotra lelavola mitentina roa tapitrisa ariary ho fanohanana ireo mpianatra ary nanome tsodrano sy fanamby amin'ny fanohanana azy ireo hatrany. Matoana anaiky zany dia fatako fa misy adidy ao ambadikao dia zay adidy zay dia tsinona moa zany fa eo maharay aman-dreny eo koa amin'ny maha-panabe sarotra dia sarotra amin'ireo mpianatra ireo rehefa azo ny baka ny fikarakarana ny diplôme dia amin'ny maharay-piahy dia hiezaka aho hanampy an'izy ireo hikarakara sy hanamora ny fahazahoany ny diplôme ny baka izany hoe mifandraharaha amin'ny ofisy izay mikarakara ny diplôme ny baka. Dia manampy an'izay koa dia misy fanamby ambony izay napetraka ho ahatonga ny mpianatra ireo zany mba hiezaka hahazo vokatra tsara amin'ny fanadinana ny baccalauréat izay ataony. Izay mpianatra mahazo mention bien miakatra dia tena maray-piahy hikarakara ny fidiran'ny zareo eny amin'ny université izay hita fa manahirana ny ankamaroany ray aman-dreny mpianatra amin'izao. Tanteraka ampinonina sy ampiravoravona ny fankalazana izay nanehoan'ny mpianatra sy ny sekoly fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra amin'ny fahavitana izy ireo izao dingana lehibe izao. Resongadina tamin'izany ny famindranana fanion famantarana ny fandalovan'ny andiany sy ny fizarana andraikitra notronon'ireo olom-panjakana sy avy amin'ny sehatry ny fanabeazana katolika. Lafombaovao makasika ny tontolo politika eto Madagasikara. Tsy ova amin'ny fomba fitantanana amin'ny fampifalifalinana vahoaka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao izay tsy manana vahaolana maharitra. Ny vahoaka ny tokony ho tonga saina tsy anaiky ny fandrebirebena manoloana ny rendrarendra sy ny fandanimbolam-bahoaka fahatany hoy ny mpanao politika nitondra ny fanehoan-keviny. Andeha hoarantsika ny Tsipriam-baovao makasika izay entiny rina fitiavana.
tompondaka amin'ny fetifety sy ny fampifalifaliana vahoaka ny fitondrana rajoelina ny rindrarindra sy ny fisehosehoana ivelany tsy lara-pahamehana no andaninany volam-bahoaka fahatany ny olana mampijaly ny vahoaka andavanandro anefa tsy ahitany ny fanjakana vahaolana maharitra fa vonjy tavanandro sy fampanantenana pokaty no entina hanodikodinana ny saim-bahoaka efa maro ireo hery velona teto amin'ny firenena no nanao antsoavy sy nandrososo-kevitra manoloana ny fitarainany vahoaka fa manao be marenina sy mitazapotsiny an'izany ny fitondrana tsy hiova amin'ity fomba fitantanana mampanitra ny firenena ity ny mpitondra mbola ahina hiapotika hatrany ny fiainam-pirenena raha mitoy izao tsy faiza mitantany Andry Rajoelina izao ka ny vahoaka no mila tonga saina irahina hanohitra ny fitantanana mampidiko izy ny firenena hoy ny mpanao politika hoandreo zay mahatsapa hoe rendrarendra le izy lany ny volantsika lany ny androtsika antitra etotsika dia reny kosa manana tsiny raha ohatra hoe mbola tsy samyvondrona indray ny anso atao ampitondra zany efa tsy mandaitra tsony efa be diabe ny hoe taratasy misokatra na lettre ouverte nataon'ny manam-pahaizana be diplôma ny fiangonana fa tsy efa fantatra le zany fa sady tsy rara iny tsy enony ary tsy mitovy mihitsy koa le fomba fisainana dia ny voalohany zany na le raisonnement mihitsy tsy mitovy ka zay mbola mitovy hevitra aminy moa akory atao fa zay tsy mitovy hevitra aminy no diso raha tsy mivondrona dian'izao dia manomana ny ho avy tsy maharaka amin'ny fandaninana ny fitantanandraram-panjakana sy ny tetikasa-panjakana ny vola ao amin'ny kitapom-bola-panjakana ka mahatonga ny fanjakana fohy be manageja ny fidiram-bolan'ny komina amin'ny fakanany etratrano sy ny tany manjaka tokana amin'izay tiany ataony sy mahamety azy ny mpitondra fa ny vahoaka no mizaka ny takaitra ny fahatrano mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny olom-pirenena tsirairay noho izany ny fanarenana ny firenena mba tsy hitatra ny fahavoazana ny volam-bahoaka dia tsy maintsy ho lanilaniany fahatany foana ohatra hoe ny bus électrique zao tsy fantatra mihitsy hoe iza moa zany mitantana an'izy iny volaniza moa zany no ny fidarana an'izy iny rapito iza no hitantana an'le izy na iza ny société na orinasa hitantana an'le izy dia mazava ho azy fa ho lanilaniana foana ny volam-panjakana volatsika fa io moa zany dia efa zay ny fomba fitantanany fa iditsika zay mahatsiaro tena no tokony misaina kely dia hoe tsy azo ekeny zao zavatra fa iny natao miaraka fa mandeha tsirairay zany tsy ho tafita mihitsy koa raha mandeha tsirairay mihiba avokoa ny taremarika rehetra mahakasika ny Madagasikara ny mpitondra izay lany andro amin'ny fampanantenanam-bolona tabatra tsy misy tanteraka ka tsy antenaina hitondra fampandrosoana iny vaovao politika iny ihany koa no etsika amin'ny sento ventivety atao anatin'ny atokambarotra etsika miampita ao anatin'ny tapam faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity manasanao tsy saraka hatramin'ny farany ho an'ny fampahalalam-baovao ndao asandratsika avy ny saramanitra miaraka amin'ny zarakado araroto ny fiainam-bidy amin'ny ZTE à 35 heures izay 99 000 ariary monja izy amin'izao sady feno cadeau 2 giga isam-bolana isorofena amin'ny fotoana rehetra ary izaranao hafaliana amin'ireo akaiky anao ampisy ambiance amin'ilay ao tsara azatara hatramin'ny 1 jolay ihany tonga vahaingana eny amin'ny Yas Store isika gasy isika Yas ino ma lesy antagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga ame parole brox ayana. Cherchez-vous un travail d'avenir dans les call centers? Voulez-vous connaître ce métier innovant en pleine évolution? Cet événement est fait pour vous. ZRK Event organise le salon de la relation client et des centres d'appel le 7, 8, 9 juillet à l'Alliance française à Ndavamang. Rencontrez plus de 30 entreprises et centres de formation et décrochez un emploi. Au programme, speed recruiting et entretien d'embauche sur place, exposition, conférences avec des professionnels, formation, sponsor, Connecta, partenaire, Nacor Solutions, ProContact Madagascar, Skills Euphonie, partenaire média, Cool TV, Cool FM. Venez avec votre CV, PAF, 1000 ariary. Tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity andeha
ititsika isatatra izay tapany faharoa izay iray amin'ny vondrona misehatra amin'ny lafin'ny fitsinjarana sy araparitra eto Madagasikara ny avy eo anivo ny Abibo Group izay nitsangana tamin'ny taona 1970 mivelatra ny vondrona ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana teknisianina malagasy maro ny vondrona izay mikendry hatrany ny anome ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny takatry ny rehetra ao anatin'ny afanajana tanteraka ny fianatra iray sampirenena ihany koa andeha ho rahantsika ny antsiporiam-baovao makasika izay tamin'ny taona 1970 no namoronany fianakaviana Karmali teto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritra Befandriana avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary ny hitatra haingana eny amin'ny sehatra ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana tsaiky efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay hanome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay hanolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny ankora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika na avy any ankafa. Tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafin'ny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehy tsara, ny kalitaon'ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo. Reharehanay ny fanatobiana entana izay mifototra ny fototra-drafitrasa moderna sy manavao hatrany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra. Vondrona Abibo ny kalitaony lahara-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra. Ny fiarahana miasa amin'ny mpanjara matianina maherin'ny 900 miparitaka manerana ny faritra 13 eto Madagasikara no iroboroboan'ny traikefanay amin'ny fitsinjarana izay tena hita fa mahomby. Izany dia ahafahan'ny groupe Abibo mampiely ny vokatra any amin'ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana. Ao amin'ny Abibo ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay. Marika maherin'ny 90 ny tsinjarainay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy ny mpanjifa izahay. Ny vokatra azinay dia misy tolotra isan-karazany manomboka amin'ny paty tena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelon'aina tsy azo ialana ary ao koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely. Isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo itokisana ho azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasany. Ny tantaran'ny Abibo dia sarotra sarahana amin'ny tantaran'ny firenena malalantsika Madagasikara. Izahay ao amin'ny Abibo dia tarihiny viana feno fanantenana ho an'ny hoavin'ny firenentsika. Tapa-kevitra izahay fa hanome aina hatrany ny sehatry ny fitsinjarana sy hanamafy ny sehatry ny varotra eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe U dia nanometraka efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay. Amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 903 alina avy eto an-toerana na avy any ivelany manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ankehitriny ny aro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay. Ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indiana dia mampandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafin'ny faritanytsika. Ao amin'ny Abibo, mirehare izahay fa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny kolontsainy. Tontolon'ny sehampiariana lavanilina, mirihatra mena ny sehampiariana lavanilina amin'izao fotoana izao ka anairana ny tompona raiki-panjakana hoy ny solombam-bahoaka ny Madagasikara izay nitsolotena ny tatsa mitotongana ny vidin'ny lavanilina manodidina ny 3,000 ariary ny kilao raha toka 5,700 ariary ny vidin'ny farany ambany izay napetraky ny fanjakana. Mizaka ny fantantoka tanteraka ireo tantsaha amin'izao fotoana izao izay mpamokatra manoloana izany.
andeha ho arahantsika ny fanampanazavana etiny tsiaro rasoa ravelo miatrika krizy lalina nisy ampamokarana sy fanondranana lavanilina eto Madagasikara ankehitriny nidina 4.5 ny vola miditra avy amin'ny fanondranana lavanilina tamin'ny taona 2024 araka ny tatitry ny banky foibe ny Madagasikara. Antony lehibe mahatonga izany ny fidina ny vidin'ny lavanilina amin'ny tsena iraisam-pirenena izay nienatra ny amin'ny 4.7 tsy tanteraka intsony ny vidin'ny farany ambany napetraky ny fanjakana 5,000 ariary ny kilao amin'ny lavanilina ny volana febroary lasa teo nidina 3,000 ariary monja amin'izao fotoana raha tokony ho 5,7 ariary araka ny vidiny nampara ny fanjakana. Miteraka ay sy fakiviny izany ho an'ireo mivelona amin'ity sehatra ity hiaratsy ny zava-misy amin'ny taona ho avy ho ny manam-pahaizana raha tsy misy fepetra entitra sy maharitra ho raisina anarenana ity sehatra ity. Nataoko hoe mirehatra mena mihitsy ny ataontsika hoe secteur vania amin'izao fotoana izao tavidina 500 arivo 2 arivo 3 arivo ny kilaoan'ny vania amintsika amin'ny teny izao. Aiza ny fanjakana, aiza ny tompona andraikitra, aiza ianareo anavitra an'ireo tantsara eo azadino fa io ny ataontsika hoe secteur d'activité secteur primaire anankiray tena nahafahana nampidi-bola vahiny teto Madagasikara ary tena nahafahana nampivoatra antiny osandrazatsika ity ankehitriny tena mandady amin'ny tany sy tena sahirana amin'ny tantsaha izay misehatra ao anatiny io. Anjara asan'ny fanjakana no mitady lalam-barotra, anjara asan'ny fanjakana no mandrindra ny CAPRina rehetrarehetra mamelona ny chaîne de valeur na production na vanisy exportation io. Anjara asan'ny fanjakana no milibéraliser ny exportation an'io. Anjara asan'ny fanjakana no mameny agrément aza terenareo ho vitsy ny olona ao anatin'io fa aleo io alalaka potika le CAPRina potika ny toekarena fa mila jerenareo akaiky io fa mahatsiaro resy tanteraka ny tantsaha manoloana izany. Tsy ampy ny fanohanana avy amin'ny fanjakana tsy tanteraka ny vidiny napetraka ary marefo ny fanaraha-maso izany rehetra izany izay isy fiantraika mivantana amin'ny toekarena sy ny fiarian'ny olona narivony miatehatra amin'ny lavanilina raha ny fanazavana. Ka manentana ny mpitondra ny fahatsarany vidim-bokatra no misintona ny mpamokatra amokatra. Ny mpamokatra mamokatra no mampiakatra ny ekonomia antsika rehefa misy ny lalam-barotra fa rehefa tsy voarindry izay zavatra izay dia kamin'ny olona amokatra satria mamokatra mahatyantoka ny olona. Rehefa mamokatra mahatyantoka ny olona dia valan'izay tsy misy tsony ilay loharanom-bola mahavelona azo ivelomana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra eny. Rehefa tsy misy ny loharanom-bola mahavelona dia tsy manana asa zany, tsisy ny création d'emploi ho an'ilay tontolo ambanivohitra. Rehefa tsy misy izay dia tena tsisy vola mihodina ntsony ao anapotika tanteraka ny ekonomia ny valan'izay. Ka za miteny hoe ny secteur primaire, ny secteur agricole ihany aloha no secteur d'activité iainana sy ivelomany 4,100 ka jereo akaiky io anokany vola ijereo lalam-barotra ary ny rao atsarao ny lalana any ambanivohitra fa izay ny ahafahana mivelona sy mampivoatra ny teny osindrazatsika ty. Saika ireo CAPRina rehetra eto Madagasikara no marefo sy tsy malalaka intsony amin'izao fotoana ireo mandidina ny mpitondra sisa no mandrara amin'izany raha ny fanazavana hatrany sarotra ny amehezana ny toekarena malagasy ary tsy hisy intsony ny fifaninanana ara-drariny raha mitoy izao zava-misy izao raha ny faneho-kevitra hatrany hatranga izay tokony hijoroany ireo rafitra mpanara-maso hanatsara ny fahamarinan'ny toerana ara-politika sy ny mangarahara ara-barotra. Eo amin'ny maresaka iray sampy-pirenena kosa no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity manodidina ny 4,000 sy 4 sy iray hetsy ireo olona izay nidina andalambe nahitana mpianatra analina nanao fihetsiketsehana tany Serbia Maly mitaky ny anatanterana ny fifidianana solombam-bahoaka alohan'ny fotoana sy anaova ny parlemanta fanadihadiana mahakasika ny tranga fifandonana nisy eo tamin'ny novambra lasa teo izay nahafatesina olona no antony izao fihetsiketsehana nataon'olona efa mahatratra hatrany amin'ny 4 sy iray hetsy izao. Maniry ny anaovana fanadihadiana izay hoy ny fitakian'ireo vahoaka ny azo ny kianja lehibe indrindra tao Andrenivohitra narana filanjanana Sorabavety. Niditra antsehatra ihany koa ny mpitandro ny filaminana nefa tamin'izay nandravany hetsika ka raikitra ny fifandonana nisy teo amin'ny arotonta. Dia iny ihany koa ary tompoko lasy tompoko vavy no hoentsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity teto amin'ny Akolo TV. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
boisson vaovao mampatanjaka Brox vous a présenté ny vaovao. Fetim-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté ny vaovao. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge, une étape de rêve à Madagascar. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.